Zava-doza nge ary fofa mbola nisoniavana mihitsy le izy omaly nanaovana cérémonie de signature ary ny filohan'ny repoblika dia nandray anjara tamin'izany cérémonie de signature. Rehefa nahita na eno aloha voalohany hoe fehi-kevitra navoakan'ny FFKM ny tenako lalatiana dia Tony Latsambaratra arak'ilay iran'ny Njakatiana hoe Tony Latsambaratra hoe ino ty zavatra resahany ty fa rehefa nahita indray ny filoham-pirenena omaly nanao soni aniny zavatra iny izay fanontaniana mipetsaka hoe ho tanterahany ve sa tsy iza no mahazo tombotsoa amin'ny fanatanterahana na tsy ny fanatanterahana an'iny dia hoe raha tsika mahita eo fa faky vila tanteraka satria raha ny zavatra nolazaina to lalatiana dia manantana ny Madagasikara ny zava-misy tany Rwanda manantana ny Madagasikara ny tena ady an-trano ary zay vao tena isy ny antsoina hoe tsy isy ntsony hoe fihavanana eto Madagasikara raha iny zavatra iny no tanterahana lalatiana raha iny zavatra iny no miatra eto Madagasikara eran-tany lalatiana naiza ka misy miteny hoe fampihavanana dia ndika zay ny zavatra jerena voalohany hoe iza no mahazo tombotsoa amin'ity fampihavanana ity ny zavatra tandrovina voalohany eo anatin'izany dia ny tsy isin'ny valifaty ny tsy isin'ny terma takany hoe tsy hitanainga ny tranolahy tsy andalo arivarivany aminainga elahy ny tsy isiny zany no ahatongany hoe fampihavana naiza eran-tany ary raha ohatra ka hoe jerevantsika hoe raha teo amin'ny fiarahamonina fotsiny ny fampihavanana dia efa nisy tao anatin'ny fiarahamonina malagasy fa rehefa misy miady eo anatin'ny fiarahamonina tsy mijery fotsiny fokon'olona fa miantso ny voamiran'ny comité parts ny comité parts miantso ny voamiran'ny fandriam-pahalemana ary eo mandamina rehefa tsy vita an'ireo a dia miantso ny lehibe amin'ny fokotany tsy misy mihitsy na ireraka hoe andanatsovy pastera nananatsovy mopera nanjanatsovy déconary ampihavana an'ireto olona ireto fa ireo no nantsoina ary vita ny fampihavana pirenena vita ny fampihavana to anatin'le fikotany milamina ny retsaretra tsy misy ny valifaty tsy misy ny fiandrasana kenjotoana raha teto Madagasikara lalatiana ho avy amin'le teninao teo mantsitsika fa tiako atsiavana kely fotsiny hoe ny olona niady voaloha teto Madagasikara ny disadisa voalohany dia tsy nisy hoe fokon'olona na niady na olo tokony atariny niady fa fitondram-panjakana mpitondra ara-politika noho ny fampitana voalohany anisan'izany amiral Didieratsiraka sy ny filoha teo professeur Zafy Albert izany zavatra zany dia nodim-biasan'izy ty ny amiral Didieratsiraka indray niaraka tamin'ny Ndrendrematomary Karavalomanana dia nitatra ohatran'ny sima amisika indray tantara io ka tonga tany amin'ny Ndrendrematomary Karavalomanana sy ny Ndrendremato Anjarajoelina dia mivadika indray lesy ka namindra dia tonga tany amin'ny Ndrendremato Anjarajoelina sy ny filoham-pirenena ankehitriny ny Rajonary Mampianina vokatsy ny artikla 54 sy ny artikla 72 no ny taty aoriana ary teo no hoe dalefaso amin'izay le fampihavanam-pirenena indrindrindrina fa fototra no petsaky nyreo le mpamatsy vola mahazatra antsika ny hoe tsy maintsy atao io fampihavanam-pirenena io raha tsy zany zay a tsy manome vola tena atao le izy dia nisora tena ho voatango nanadra tena ho papelika ireto antsoina hoe FFKM na fijonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka dia nitolo tena fa izay no ampihavana dia nalefa artiste ery amin'ny tsambianjary zareo kely maso dia ery amin'ny CCI Vato dia rehefa nandeha le izy vo nanomboka lalatiana le fampihavanana dia efa tsy misy ny fihavanana tao na tamin'ny samy ho ampihavanana na tamin'ny mpampihavana tsy no ampihavana satria ny filoha professeur Zafy Albert dia nilaza mihitsy fa tsy ireo tokony ampihavana izy ny antsoina hoe CRN fa io raha mbola tokony ho ampihavanana ny Anjelina Rajoelina filoha tetezamita dia nilaza fa mba jereo kely aloha le artikla 54 raha vo miresaky tsika fa tsy atao mpitolo fotsiny ohatran'izao izy ty fa atao anatin'izany ny teny ny archevêque ny teny ny fiarahamonina-pirenena ny teny rarina angamba mivava ny lalatiana Rakotondrazafy dia tataka teto amin'ity fandarany ity isan'androsanandro nijery ny teny io mba jereo akaiky iza le mpampihavana iza le tokony ampihavana eto amin'le firenena fa natao ny amboletra natao ny sesiboletra na dia efa niala raha professeur Zafy Albert na dia niala raha ny Andriamato Anjarajoelina dia nasesika ihany ka dia zao mivokany inona mivokany fampihavanana famitsanana no eritseretina inona ny zavatra nitsanga fanapotehana fandravana no zavatra nisy ary na le zavatra izay
noanoala eritsereta elany efa nanomanana azy de fananganana an'ireo andry mpanjakana teto amin'ny tany sy ny fanjakana ary fotsa mbola tsy mahatonga ny fanampiana avy any ivela eto amintsika ny tsy fahatanterahana sy ny fitsanganana zany de inona zavatra mikehitrinzay kely fantsangana zay zay no arodana izay zany ny antsoina hoe fampihavanam-pirenena teto Madagasikara ary zany lalatiana sao vao mahatsapa hoe kay ve izany ny antsoina hoe fampihavanana fandrodanana ary ny tena matsikaiky de izao tao anatin'ilay fampihavanana de efa hoe misy ny drafitra naiza rehefa misy zavatra toloha de misy ny drafitra tsy maintsy hoe fanatanterahana an'iny ao anatin'ny fampihavanana zany de efa napetsaka ny hoe katrefana ny FFF zay no tabatabainao teto isan'andro hoe aiza tao anatin'ny io ny siny zany tsy atompoko tsy misy zany tao nambara mazava fa mialohan'ny famelan-kely ka de tsy maintsy misy aloha ny fiankankekelo ka fa nisy an'izany ve tao tsy nisy fekekelo nandrasan'ny vahoaka de hoe iny Andriamatoa Marc-Ravalomanina ilaza fa ry vahoaka malagasy manaiky marina ny tenako fa nihinana no ampimambany arem-pirenena teto amin'ity firenena ty manaiky marina ny tenako fa nampitovy ary nampitambatra ny volany ny fitoram-panjakana sy ny volany orinasa manaiky marina ny tenako fa napiditra mercenaire teto amin'ity nosy ty namono mpiarabelona tamiko nanaiky marina ny tenako fa nampitivotsy ary nahafaty olony fa nampiandry omby ny miaramila tany akizany zany rehetrarehetra zany nandrasan'ny olona de avy eo am'izay ka noho izany de mifona aminareo aho ianareo avesety tsisy tsony hoe avesety na aveo ito hoe ianareo avesety de mifona aminareo aho ary de anonotra ny tsy netsy rehetra izay no nandrasany fa inona natao mbola nilaza azy izy hoe raha nisy zany de mifona raha nisy zany ary zany mbola tsy miadimaitre izy zany nisy ary tsy vitan'izany fa izany olona mifona zany tompoko anao lalatiana de olona manana manana endrika malahelo manana endrika miondrika fa lay olona nylaza azy de mijedinety mitsikitsiky nivany tahaka ny maneso andreo rehetra victime isa moa victime ny vahoaka ry Malagasy ray manontolo isa moa victime ny avesety isa moa ny victime ny mpitondra nisy rehetra teto Madagasikara tamin'izany tao zany ary ny fototry ny nampahatra ny vahoaka Malagasy amintsika amin'ny teny zao ny fahatongavan'ny krizy de zay zavatra rehetrarehetra zay fa tsy nisy fiankekeloka atao tompoko ianao tsy nisy fa inona zavatra atao nomena fahafahan'Andriamatoa Marc-Ravalomanana ahafahan'izay manao ny taniny kibony amerenan'ny arembe zay very tao anatin'ny fotoanany tetezamita sy ny tsy nateo amin'ny fitondrana azy ary ahafahandray mikatsaka ny seza amin'ny fotoana manaraka zay zany lalatina jere lalatina ty aloha fa alohan'izay zao ny kisary le izy ary fidy ozy le olona zany somary ataony vazivazy zany tandremo arozy tandremo fa za koa mba andeha amony olona za koa mba androba ny fananam-pirenena za koa mba angala-bola-panjakana de hitsoka kely de miverina rehefa aveo de mangataka fifonana aminareo tandremo kosa tandremo kosa tsy amela ianareo fa manjary lasa misy fiangarany fa mbola mihoatra lavitra noho izay aza ary fidy maninona kosa ary ny tsy avelanao mifona ny olona mangalatra koa ny gadrainy any atsefa na gadraina any tany mora mba fantatro moa iary fito fa any Morondava misy procureur ny Morondava mapiditra olona nangalatra koa ny aponjy akoho anankiray ny aponjy ka tokony mifona zany ny olona akoho ny resahana fa tsy vola 682 milliards zao kosa lalatinany iny zavatsy iny efa taloha kosa iny talohan'ity fampihavanam-pirenena ty fa manomboka zao zany azo atao kosany ary zay le noteneniko hoe okorotana tsisy ohatsy zany no vokatry ny fampihavanam-pirenena sadasada iny moa zany zay nidirantsika zao manko ino mantsy lalatina raha iza manokana zany de tokony hoe feikevitra navoaka tao noho ny vola be an'Andriamatoa Marc-Ravalomanina zay mbola tsy tavaveriny eo am-pitoerany am'izao fotoana izao voalohany faharoa noho n'ireo mbola maro reo olona tsy nahazo tombontsoa ao anatin'ny tetezamita nefa mbola te hihinan-kanina fahatelo koa satria ny fiangonana de mbola tsy de tena nihinana loatra niaraka tamin'ireo rehetrareo de namoaka izao fekevitra izao zay voalohany atsangana ny fitondrana tetezamita bisa ka hitarika an'izany ny filoham-piangonana anaky efatra ho didinin'ny olona nofidiny 70 mirahalahy mianadahy
ary nitanjona voalohany de ny famerenana de marika ravalomanina eo am'fitondrana ohatroatran'izay nge lalatiana rehefa tena zay de mazava mba tsisy famitapitahany ny olana de tonga de efa mionona ny rehetrarehetra tsisy manipulation satria le fiandrasana ny lalatiana le fangaitaetan'le olana ny lalatiana hoe aiza le fampiavana pirenena iza no ame assurance amitsika am'teny zao iza no afaka ametoky ny AVC fa hoe de mandry ampiadanana am'izay le avanareo maty iza no ametoky efa tsisy tsony zany ny andriamato andry le rajoela fa hoe aza mataotsy ianao a fa hodirevana akaiky ny article 54 sy ny 72 sy manaraka mbola izy be da be atseorina iza no ametoky any andriamato Zafy Albert tsy misy an'izany lalatiana tsy misy an'izany fa ny zava-misy am'izao fotoana zao de hoe iza no afaka ilaza fa andriamato marika ravalomanana ka hitazona reny teny nomeny reny marina ny teny normaly ary tena tsara nametsapetsahanao atsara mihitsy satsia matoa andriamato filohampirenena hery rajonary mampianina de nametsaka ary namoka an'ilay taratasika nametsaka ohatran'izao tamin'ny ny vola novembre 2014 ohatrany hoe tazomitsika amin'ny teniny izy zay indrindra fa maninona moa manao an'izany ny ato de tsotsy tsy misy ny fifampitokisana tao ka ahoana moa nisy ny fampihavanana lalatiana ao anatiny tsy fifampatokisana ka ry zareo samby zareo raha tsy mifampatoka ahoana moa zao no fijeriko azy ary fidy raha manandray be a io résolution io zany natsokevitra io zany satria de nitenentsika to hoe teraka fikorotanana manko io ary zay io zava-misy io ameky sarina instabilité ho iatany ampiandohany hoe tsy maro toerana zany le zava-misy eto Madagasikara ka na mpampiasa vola efa saika mba tamy azy de hemitra ndray na ny mpamatsy vola efa saika mba tamy azy efa mba saika anome volany ty fitondram-panjakana ity hemitra ndray satria zay ny nambara hoe ataotsika ny réconciliation nationale de tonga ny vola fa tsy solona nome volanao raha zay image na instabilité hitanao taratra am'izao fotoana zao de aveo satria hita zany hoe enjana be ny impacta na ny fiatraikan'le fahadalana tsy ampiheverana zay natao teny ivata de nanambomboatra resaka hoe ihany pasteur Lalarasendrasana hoe tsika mpanao gazety koa nge fa io nge mbola sosikevitra fotsiny tsy efa de ny filohan'ny repoblika mety anaraka mety tsy anaraka an'io fa zao ary fidy raha manandray be ny tiako tenenina raha tsy nanaraka an'io ny filohan'ny repoblika inona moa ary fidy raha manandray be ny tsy nanakana any filohan'ny repoblika tsy teny avy atrany vao mivoaka ny tsoekevitra io sabotsy maraina izy efa nikabary teny amin'ny CCI vato inona moa ny nanakana azy sy teny hoe voaraiko ty résolution anareo ty raha riva moa mbola iteny araka le niteneny tamin'ny sabotsy atoandro io fa zao maraina zao kosa de efa mahita hoe mba misy zavatra kosa tsy azo tanterahany anisan'izany ny fandravana androm-panjakana rehetra izany efa ny omalina nge de efa mivoaka le resaka hoe oravaina ny antemneram-pireneny ny zoma de efa nivoaka zay resaka rehetrarehetra zay zany hoe sabotsy ny filohan'ny repoblika amin'ny kabary maraina io na mbola tsy oapelatany anazy le résolution efa en connaissance de cause izy sabotsy maraina izy tsy niteny zany hoe mbola napriska an'le olona anao au propre na madio tsara nyny résolution io atolotra azy ny sabotsy ariva mbola namiprisika an'le olona zay raha sabotsy izy de efa nidissuade na zoma akory azy de efa niteny any olona hoe tsy mety ho resaka dissolution ana institution satria mampiverina atsika anatin'ny teteza mitabisy io de fa mba tonga saina ny tao anatin'ny mpampivory sy ny mpamolavola miteny ray izy sabotsy ariva iarifidy mbola niteny hoe voarayako ty ary ho tanterahako zay ny zavatra niteneny raha mbola tam'izay ndray izy no niteny hoe misy reto azotsika tanterahana avy atrany ty misy reto manahirana ary ty kosa mety tsy ty azotsika atao intsony angamba satria tsika tsy anao marsarera fa mandroso ohatra tsy mbola niteny an'izay ihany koa izy mbola pira zay ary fidy raha manandray be mbola nanao cérémonie de signature ndray ary mbola ny soniavina andriamato hery rajonary mampianina izay resaka résolution zay dikan'izay tsy satria manko ohatrany voninahitra Jean-Eugène manko de miteny hoe raha io no tanterahany filohan'ny repoblika de hiala tsy ny conseiller mais attention ary fidy raha manandray be maninona ny fotahana le vahoaka efa mahita zao tsika fa ny cautionné an'io hery rajonary mampianina matoa tsy mbola niteny na de indray mbava momba an'io za hoe tsy anao an'io premier ministre lehibe ny gouvernement tange ary fidy raha manandray be fa niteny de ny hatrany ampiandohany tsika kosa angamba ozy mba tsy hiverina any amin'ny transition efa ty amin'ny 4e république misy institution élue démocratiquement ary zao ny mahagaga raha natsikaritra ianao ary fidy imbetsaka loatra hery rajonary mampianina namerina an'le hoe efa misy filoham-pirenena voafidim-bahoaka maninona no izy tenany ihany ny reconnaissavany na fantany fa voafidim-bahoaka ka tsy azo kitikitihana fa maninona le antemneram-pirenena no azo kitikitihana
ka anaovan'ny olona sosikevitra hoe raha vao de tsy miteny tsy mivolana fa tahaka ny cautionné qui ne dit mot consent ozy ny teny vahiny zay tsy miteny de manaiky matoa tsy miteny maninona ny azy masarotiny azy hoe azaka tiana tandremy fa misy filoham-pirenena voafidim-bao enina tamin'ny marika Ravalomanana azy izy hoe omeko anao ny fahafahanao fa tandremo ianao efa nanome an'ity taratasy ty tamin'ny novembre 2014 mahafantatra milaza ozy izy na metoko fa hanaja ny androm-panjakana voafidim-bahoaka ara-dalàna izy tenany zany hoe Andriamatoa Erajonary Mampianina zany izy tenany ihany no hitany hoe androm-panjakana ara-dalàna voafidim-bahoaka fa le anteminiram-pirenena voafidim-bahoaka au même titre que lui ilay constitution dim-bahoaka tsy fantany le constitution de tavy novaina le anteminiram-pirenena de tavy ny arotany ka ohatrany mamitaka vahoaka ihany le miteny io ane tsy hevitra ny président io ane mbola ho teo zay ataony na tsy ataony fa matoa izy hatramin'izay ka hatramin'izao zay rehetrarehetra nazavaintsika zay tsy ny démentir tsy ny tsipaka ary tsy mba niteny akory avy hatrany tonga de afaka nametraka nge izy ary fety hoe tsy mety io e ary manahirana am'le izy lalatina kanefany izy nanao de dikan'izay on prend acte ozy ny teny ary manan'le izy lalatina io constitution oravaina io ane ka io no nianianany filopirenena io ane no nianianany ireto androm-panjakana mijoro reto ane lalatina ka ireo no ossature ireo no base mahatonga ny filohampirenena hitsangany fa rehefa mijanona mirodanyireo mino ve le filohampirenena Erajonary Mampianina fa ho tafapetsaka rereo izy rehefa mirodany reto anjina jorony iza moa nanangana n'le andry ato iza mba fantany ve mieritsiritry izy ary zay ny teny keo ikoto fetsy makary eo Andriamatoa Erajonary Mampianina sy marika Ravalomanana fampianjikentsy tohany de samy mieritseritra hoe tompony ato doniketsika de samy mieritseritra hoe tena samy manana hoe tena akolita dangerous be marika Ravalomanana mitsikitsiky vendrana hoe oaizy laza ke manan'izy efa dabokoby atsirinako retsy matsy le FFKM zany Erajonary Mampianina mieritseritra fa manana anjy manana tsy maty manota reto le hoe solo reto amin'ny gazety reto de io zany le mitsanga le izy ka iza lalatina mantany tena ihany hoe raha marina ary marina nefa zany famelabelanana nataonao zany marina zany analyse nataonao zany fa sao de mba anjora mitsilany ilay filoham-pirenena ao anatin'io sehatra iray manontolo io ty fanaovana cinéma teto am'ty firenena tena lalatina efa ela be fantatsy vahoaka ary efa ela be no nahatsapa ny olona na ny mpanao politika an'izany izy fa tsy mahatonga izy io manao cinéma nytany amin'ny assemblée fa aiza nefa rano zao may volotratra may ny afo natsangany may ny doran'ny afo raha napozino may ventrano ozy efa navoaka ny harmonie ozy fitenenana zay zao izy rehetrarehetra zao mizakazaka sasa miantso avion sasa mitadina ty ho tonga ny Antananarivo anamafy iso ny seza ory le rehetra mba jereo tsara hoe inabo zavatra nataonareo an'le filoham-pirenena fa le filoham-pirenena zay ny cautionné-nareo narovonareo tamin'ny fomba rehetrarehetra nivadianareo palitao nanaovanareo tsinitsinina ny parti misy anareo ka nivarotanareo ny fanahanareo ka mahatonga ny olona zay tena hoe akaiky indrindra azany tsy hoe anjirajoela zany takany reny olona tamin'ny mananjary sy manakara reny amitsika am'teny zao nivadika tanteraka ny fanahany varim-panahany de noho iolona io nefa ny amin'ny kehitra iny azonareo tseretana ve fa Andriamatoa filohan'ny repoblika no micautionné na hoe manaiky ary satria mialatsiny a tsy nandrasana hoe tapabolina tateorina na nandrasana hoe herinandro tateorina fa miarapitso le de natao le fanaovantsoni natao le fanaovantsoni ka ity fanaovantsoni ity ve tahaka ny fanaovana tsy nisy fianianana tahaka ny nahazatra ihany hoe atao ny fianianana fa rehefa avy eo io aparakay basta sa hoe izy de cinéma fotsiny ity fa io anika misy ny antsoina hoe suivi eo anatin'io e ary mialatsiny ala malatina fa amin'io zavatra io na maty na vela filoham-pirenena amin'io androso izy maty ray be moa tena maty na riemitra izy maty reny be tsy anatanteraka an'io tsy ho tanteraka zany le fampihavanam-pirenena sadasady de tsy ho avy nefa raha nisy zavatra naverimberina ombenombe de fampihavanam-pirenena ary io de fa tena hoe liturgie litanie mba tsy tenena litanie teto amin'ny firenena tsy ho tanteraka le fampihavanam-pirenena tsy ho avy le fanampina fa nivilany atala kosa ve ny olona ame firy million de firy milliard de dollar anao de euro anao nefa le firenenao raha mikorotana tsy fantatsony hoe oaiza le vola avy eo na ahoana ny fipetsaky ty tsy adalange ny olona le fa firenena milamina
ary ambarambenombeny fa ao anatin'ny tsy misy fandriam-pahalemana, tsy misy fampandrosomina azo antoka raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Izay no nitatasaina isan'andro kanefa le zava-misy am'izao fotoana ihempotra nefa ny androso anao anio. Azafady afa mialatsiny amin'ny teninao lalatiny fa ikotsy fe tsy maka fa za marika raha valomanana zany tsy mbola niova zany. Ary zay ny fiteninao matetika hoe tsy niova marika raha valomanana. Za aloha ny teny kosa hoe niova izy, il s'est empiré. Il s'est empiré, il s'est empiré. Zay ny fahitako anazy ary ho avy amin'ny angady tsy niarina izy. Tsy misy fitiavan-tanindraza eto lalatina, tsy misy fitsonjovana zavaoka zany eto lalatina. Zany olona maty tao anatin'ny fitolomana zany, matimaty foana tahaka ny valalan'ny samboromboky zany. Tsy misy eritreritra zany eto hoe anarina firenena izany eto. Masara marina ke teny gazety zao hoe ny mpanao bois de rose no mahazo tombotsoa am'izao hoanina zao. Ny mpanonjana siretsaretra satria ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny firenena anankiray de samy manararoja dolidoly ny mpanao meloka rehetrarehetra. Zararany ny korotana le firenena. Fa ao anatin'ny firenena milamina manahirakirina ihany nanao zavatra maloto hoe zay ny zavatra misy eto am'izao fotoana lalatina ka manontany tenitsika. Ary raha ho tonga any am'le teninao izay na ny mieritreritra azy de mandoto ny saina, mandoto ny eritreritra hoe iverina tamin'ny taona 1700 hoe 1800 tsika 95 nisy ny abrogation na ny fanalana ny fanandevozana teto Madagasikara. Dia amitsika miteny zao ve te ho sanatsiny ny vava ladino ny lelavela ladino ilay anjony akinina indray, ilay nantenaina haniratra indray no hampifandravandra ka ireto ilay mpitondra fivavahana zay teto amin'ny firenena izay nieritreretina fa hitondra tsika any amin'ny tsaratsara kokoa hampiavana ny malagasy ny andeha hitondra korotana indescriptible eto amin'le firenena. Mino alalatina fa angamba kosany zavatsafa fa itsika moa lalatina teo ndresaka hoe matoa misy fampiavana-pirenena, matoa mandena tsy mandeha le fampiavana-pirenena de noho ny antony hoe izy le mpampiavana, izy le mpampiavana. Za lalatina za tena miteny aminao kristiana tenako, protestanta ako ary mivavaka ny fiangonana FJKM. Fa za lalatina za mbo fantanina mipetsaka ao anatin'ny saiko de hoe tamin'ny taona 1970 tamin'ny taona 70 tany hoany de 7 millions na fito tapitrisa amponina teto Madagasikara. Ireo ny fiangonana FJKM teto Madagasikara, ireo fiangonana FJKM teto Antananarivo. Amitsika amin'ny teny zao firy taona ty aoriny 22 millions mponina eto Madagasikara. Fa mitenao lalatina fa tsy mbola niova nisan'ny fiangonana FJKM eto amitsika. Nitarina ny tatsy de nitarina ny tatsy. Izay ny zava-misy. Izany hoe ireo mponina 500 tapitrisa taty aorina arany de taizany toerana naliany sy mbany vavahany raha tsy nisy ireto fiangonana zandriny zay nisakasaka tsany ambany folo rehetrarehetra tany nanapotra fiangonana satria ny antony de tsotsa tsy nijery ny ara-panahy ireo le ray aman-drenitsika ireo fa variana tany anatin'ny sehatra politika, variana tamin'ny sehatra zavatsafa any ka adino tanteraka ireo ondry ary very ireo ondry ka soa ihany misy ny antsapazany lekile fiangonana zandriny. Izany karazan'olona izany no nampanaovina an'le fampiavanana an'le malagasy. Izany hoe na ny fampiavanana tao anatin'ilay fiangonana raha ny lalatina ka hoe andire ho raisiny reto zandritsika ireto. Teniko tsara lalatina fa nisy olona mpianatra Jesosy nanatona Jesosy ka niteny tamin'ny Jesosy hoe mpampianatro misy olona manala devimony amin'ny anaranao ka ataona iahoana. Teo Jesosy rehefa tsy manohitra antsika izy de miaraka amintsika avelao izy anao. Tsy zany ane zava-misy eto hoe ataon'ireo ray aman-drenitsika ireo lalatina, tsy zany fa tahaka misy mamofopofona politika anapitehana an'le fiangonana zandriny arany ary tsy vitan'izany fa tonga trany amin'ny nilazatsika teo hoe raha manatanteraka micautionné fotsiny satria rehefa miaraka ray latabatra tao ianao, nefa niaraka ny sotro tao ianao no nivoan'ilay eritreritra maloto de ny fanaparitahana an'le malagasy amin'ny alalan'ny fanavakavahambolkoditra izay nedina Nelson Mandela, nediny ny olona rehetrarehetra teto Madagasikara ary antsamontsika amin'ny teny zao marina ny tenao misy ny resaka andevo sy ny andriny any ambadibadika any fa na ny olona na miresaka amin'izany ara de miafikafina na rehefa samy anatin'ny fianakaviany any izy manaindraindra fa ny fiamboniny sy mahandrina azy
de rehefa samy any an-trano tsany anatin'ny fivorina izy de milaza tsara fa tompoko fa rehefa ny masy boka izy de manao nareo hoe inona vaovao hoe izany hoe manaja le sotoavina malagasy manaja le fifampihavana sy fiarahamonina malagasy fa rehefa kosa ny fitondram-panjakana rehefa kosa ny fehikevitra no volavolainy ny mpitondra ara-panahy sy ireo notsongaina lasa mamevanany zany fomba fijerena notsongaina olona ambony olo-mpanjakana ampanjaka eto amin'ny firenena no manomevahana an'izany akaizy ty firenetsika ty oentinaiza ty firenetsika ty lalaty efa mitsimoka zay fampizarazaranyzay ary toizako a satria zao iary fitiramanandray be ny zavatra mitranga zany ny adevitra zao am'izao fotoana zao de hoe andao hojerentsika inona no fietraikanyiny amiko tena tsy ampiheverana intsokevitra izay natao teny amin'ny CCI iny de io ninninona na lalatina tianao na tsy tianao lalatina na mitombo na andeha ataotsika hoe tsy le lalatina miteny ny problème fa na mijery amin'ny fotsy miangatra itsika de le niteniniko teo hoe ray le instabilité zany na le imaginy le kisary hoe tsy maro toerana le firenena fa ny faharoa de ity ianao zany mieritreritra ary fidiramanandray be fa hipetraka fotsiny le député apetratsika tsara fa tsika tsy micautionné io député zay io anty amin'ny era-pirenena zay servile ny solelaka nandritra ny vampitoana lava io fa zao instinct de survie ohatra ny olombelona rehetra aza donoina nge ary fidiramanandray be fa io anty amin'ny era-pirenena tao anatiny zay anty amin'ny era-pirenena ny fandimby zay io anty amin'ny era-pirenena ankehitriny io angambany no andeha ataotsika hoe zanakikala hafa indrindra ny fomba ny traiteny ny fitondram-panjakana azy fa rehefa metimety aminy de tambatambasa fa rehefa tsy mety aminy firifiry am'ireo député ireo moa zao ary fidiramanandray be na tafaverina na de ny vola fotsiny laniny tamin'ny fampelezakevitra azy de hoe horavainao de anao croiser les bras ve rosolo mavambaoka ireo aza manofitsika e tsy anao croiser les bras de gaga ve tsika raha mipotra am'izao fotoana zao hoe ha anao déchéance ny filohan'ny république izahay zay ray tonga aloha re satria arangarangany le filohan'ny république mody hoe réconciliation nationale ny fandravana ny le député zay tsy hoe mandatsy akory ozy ny rany Samuel sady tsy mikafara fa le député zay nisolelaka tamin'le fitondram-panjakana nanao izay tena hoe mamoafady indrindra tamin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nanao coup d'état ngeny tao iary fidiramanandray be nanongana le bureau permanent teo aloha e natao daholo ny zavatra rehetra efa tena mamoafady mamoetra tsy azo ny sena nieritreretana nataondreo député reo inona ny valikafatra omenera jonary mampianazy ha rehefa izy tenany rehefa izy amin'ny mahera jonary mampianazy rehefa ny institution tsy voakitikitika raha maty matesa raha afaka ozy ny fitenenana fa raha maty indray raha afaka matesa ny kisozy na matesa ny omby zay fomba fitentsika malagasy zay zany hoe eny raha zako ny maty tsy maintsy miara-maty amiko daholo fa raha ny olona indray maty rehefa avitra fotsiny de zay alehanao de alehany zay ny dikany avitra zany filohan'ny république mieritreritra hoe ny azy ny androm-panjakana tsy voakitikitika ka na ravain'olona any arany anty amin'ny era-pirenena raha mba mahafalifaly ny olona manao an'le assise moa iary fitika azo ny antoka fa tsy voakitikitika eo amin'ny toerana izy de nataony zay le olona nanao viverniainy ho azy viverniainy amin'ny sens saratsy fa raha mba hoe nanao sacrifice ho amin'ny tsara hoe miara-manavitra cause anankiray fa le izy tena hoe ho fisolelahana amin'ny era-jonary mampianina de nataondreo anty amin'ny era-pirenena zao izy mifandrangaranganao azy de hoe arodanao le androm-panjakana tsy isy intsony zany le ny matimatesany araka ny teniko anao teo hoe nampanatenaina fa gra 4-4 aiza zao le 4-4 rehefa isaka milamindamina le solom-bavambao korotana le solom-bavambao ke meo le 4-4 de ampanatsony ny avoloha zany efa au mépris ny article ao anaty lalam-pandriana article 94 angambany izy hoe tsy azo ny filohan'ny république atao miona amin'ny député fa zany efa tsisy miraharatsony tao anatiny ty 4e république ty manko mifanajana lalam-panorena tsy fanajana lalam-pandriana de fa lasa natao kilalao mahazatra mot d'ordre mihitsy mot d'ordre ndray aonganay naonganay de misy zay rehetrarehetra izay nampanantenana 4-4 tsy azo carburant efa lahoana vao mahazo azy nefa ndry zareo bureau permanent migalabona mivola be ry solom-bavambahoaka maloti zany hoe zara raha misy ny fijerena azy zay rehetrarehetra izay mbola ho arodanao amin'ny toerana de azagaga raha ozy izy hoe anomboka amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany de tonga de ny adefitra manomboka de fa empêchement na déchéance izy ary fidiramanandray be de apetrako tsara ohatra zao mety tsy abotira io satria ny HCC nge efa tena eo ampelatana ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao fa efa nampanatanteraka
vokitikitiky amandrom-panjakana azy fa nitabaran'ireo député rehetrarehetra reo mialatsiny afa manapatea manapakainy nitabaran'ireo député rehetrarehetra reo de hoe tombontso iombolana eto no hoarovana ka tsisy tsony hoe zanakamaparty samasaka teny arminoay ianao fa mahasamihafa nyty amy tany aloha tam'izany manko mbola cause politique hoe bon lalàna ohatran'izao ty loi de finance olanina sa tsy olana fa ty tena le seza mihitsy no vaosongosony eo hitambadratsy zany izy rehetrarehetra am'izay fotoana zay le teneniko hoe marina nge ny tenin'ny gazety hoe suicide politique nataony Herajonary Mampiana mamono tena raha politique ane Herajonary Mampiana Arfidy ary zao ndaso hoetitsika manko le andininy ao anaty lalam-panorenanao Arfidy andininy fa raiky amy 300 ny filohan'ny repoblika hoy izy de tsy tompony andraikitra amin'ny zavatra nataony nandritra ny fempitom-piasany ratsy hoenga haute trahison violation grave ou violation répétée de la Constitution, manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Am'izay fotoan'izay izy de azo atao déchéance. Zany hoe raha misy famadihana goavana haute trahison, raha misy fanitsakitsahana grave na répété de la Constitution, zany ange fa ny rahantsika rehetra miverimberina ny rahantsika rehetra nahita nge ary tsy sarotra ho an'le solom-bavam-baoaka nge maminao formulation zay acte na déchéance zay ary vidina manandrebe zany hoe na tiana na tsy tiana manana argument juridique ihany koa le solom-bavam-baoaka eo am-pelatanana miainga amin'ny andininy faraiky amy 30 manana mihitsy miainga amin'ny andininy faraiky amy 30 lalam-pandrenana anonganana ny filoha Herajonary Mampiana na mahomby io na tsy mahomby io le image omeny zay hoe mifanongana ny androm-panjakana mba lanym-bahoaka vo vidim-bahoaka ao anatin'ny 4e république heritaona mahery monja aorianany nipetrahan'le fitondram-panjakana inona zany fitondrana zany Arfidy inona zany firenena izany de iza ko raha tsy adala ny olona any andafy any raha tsy adala ny olona any andafy any kefa zany ny zava-misy de hoe zay de mampiseho ny volonté any ampiasa volana Madagasikara nefa ny zavatra hitany heritaona monja aorianany nipetrahan'ny fitondram-panjakana mifanonga isan'ny filohan'ny république zany nge ny zavatra misy na omby ho ana tsy ao ninina hoe bon limitena le dégâts zany fa diso ange ny fandraisanareo fa sosikevitra nge tsy voatery atao le mal est fait Arfidy efa vita le adosoana goavana hoe ravaina daholo ny androm-panjakana rehetra déclaration miezinesina nge teny amy CCI vato zany Arfidy ka nahiteny aza ny filoha Herajonary Mampiana hoe tsy voatery manatateraka aniny azafady ahoana ny anaovanao iratrapenao an'izay communication efa nataonao sini io raha mba ohatra ianao hatramy voalohany hoe za kosa tsy d'accord amin'io ka de tsy afaka ny anao sini aho zay hafa ary iny rango-poina tao maly iny efa vita polycope be dabia rehefa vita boky ary rehefa miparitaka heraka Madagasikara tsy atrany ivelany ary na ivelany ray manontolo rehetrarehetra ireo ambassady misy eto amitsika rehetrarehetra reo efa samy nahazo an'iny dolidoly ho an'le mpizaika ihany koa Arfidy azadinona fa le mpizaika de aminy de nanatrika teo ianao président de la république tsy niteny ianao ny contraire an'izay zavatra raha misy tsy mahadaccord anao nanatrika anao zany tohizako amin'ny article 49 Arfidy raha manandray be zao nataony anamafisatsika manko hoe tsy okely lalana zany le solom-bavam-bahoaka amin'ny zavatra ho ataony io ary ny lalàna mame azy an'izay lalan'izay article 49 les fonctions du président de la république sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'une association et de l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse. Na io fotsiny aza nampiasanao ihany koa filohantsika fantatra fa tomponantoka ao anatin'ny fiangonana de fa azony ampiasaina izay zavatra izay. Toute violation des dispositions du présent article constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue un motif d'empêchement définitif du président de la République. Zany hoe hoanina tsy hoanina ozy ny solom-bavam-bahoaka fa ny zava-dehibe aminy de le bruit que ça va faire ozy ny teny vahiny le feo miainga am'izay hoe anongana anay anao Andriamatoa Herajonary Mampiana ny nay ihany koa alefa nay meloa na tsy ary tena voafitana ngery zao maky Sarakoto Mamonjy ny vavaka tam'izany exécutif zany tam'izany fanampanatanteraka zany nefa izy ny tokony anaramaso andreo fa na tsy ary tena voafitaka hoe na zany aza kosa ve Andriamatoa Filony nataonay anao de sahanao no micautionné any hoe ravaony any amin'ny era-pirenena ka de ho avy koa zay amin'ny angato sy ny arina izany hoe araka le tenitsika eto mitambadratsy samy manana tombontsoanao an'le déchéance na le empêchement dolo ny député rehetra am'izao fotoana izao miary vidy raha manandray be zay indrindra lalatina na tonga antsika ny teny hoe androso lay filoham-pirenena Herajonary Mampiana
maty Maty raibe emitra izy amitsika am'teny zao maty reny be de ny fantenina petsaka lalatina il faut pas être instinct ry araky ny teninao maly hoe tsy voatero mathématicien ianao na technicienne be vo mety atakatra hoe raha izao ny zavatra atao a gouverner c'est prévoir de inona zavatra mety hitsangatsy inona foana ny resaka cause à effet be da be mpanao politika be da be ny manam-pahaizana mivangongo manodidina an'lay filoham-pirenentsika amitsika amin'ny teny izao fa fantenina petsaka hoe ilay filoham-pirenena irajonary mampianina ve nefa hoe asesy doza sa le filoham-pirenena irajonary mampianina no tsy miheno mpanolo-tsaina tsara sa ny piso lelaka ny tena mahazo vahana ao anatin'io fitina-panjakana io za lalatina de miteny aminao fa il suffit d'écouter ny radio Free FM mila miaino anao fotsiny le fitina-panjakana de efa tsy mila ina ntsony izy ty mpanolo-tsaina de efa fantany mialoha hoe izao le teny lalatina izao le teny lalatina mila fitandremantsika eto ry olona iry raha tahaka ny prime ministre Ravelina ry farany teo zao rehefa noresahanay tetiny momba anty lay colonel tsy atao anatin'ny 4 ora de efa voaray ny fepetra hoe raha ity ny mety andoto ny fitondram-panjakana raha ity ny mety andoto ny primature de esoriny ty raha ity ny manao zavatra tsy menjika de esoriny ty simple ne zany lalatiny tsotsa le zany lalatiny fa eto Madagasikara ny zavatra misy de tsotsa fotsiny ihany takany tsy miaina ety ambonin'ny tany takany tsy miaina eto Madagasikara ny mpitondra any amin'ny planeta hafa miaina any amin'ny tena planeta hafa mihitsy izy na hoe misy fitaratra be sady insonorisé no teinté manasaraka ny mpitondra sy ny vahoaka de tsy mahita ny de tsy mahita ny zava-misy tsy mahita ny réalité izy tsy mahino ny tenin'ireo mpanao gazety izy tsy mahino ny tenin'ireo fiarahamonim-pirenena izy tsy mahino ny tenin'ireo mpanao politika maro isan-karazany fa de mandeha foana any amin'ny lalandiso ary ny lalana izay nale tao anatin'io fehin-kevitra navoaka io de fehin-kevitra lalandiso tanteraka mitonga ny Madagasikara any amin'ny antsoina hoe chaos complet tsy haiko moa fiteny ao anatin'ny hoe fikorotanana tanteraka ratsy mihitsy ny fandraisana andraikitra ratsy mihitsy ny nefa le mal lefe araky ny teninao le sort en été tsy zavatra azo atao intsony raha takana manokana de hoe inona ny mbola azo atao ny signature efa nataonao ianao nanaiky an'io teo masom-bahoaka ray manontolo ahoana ny fomba indray ialanao tsy hanatanteraka an'io sa hoe zahana fotsiny takany d'habitude hoe vivre au jour le jour tsy hisy mihitsy ny hoe fanavaozana na fanavotana ty fine ty fa izahana fotsiny fomba hitazomana an'le seza amin'ny alalan'ny teknikny tetitetika madinidinika sy ny fitapitaka sy ny lotoloto isan-karazany ka ny essentiel fotsiny hoe tongeto aloha de mihinanao de mihinana ny mpiarabelona sy mpiaramonina amiko de manangono zay menakavy ary ny zavatra ezaka izahany mpitondra eto amitsika de ny fifidianana roplanina roplanina ozy izy marika ravalomana zay le roplanina ko iny mantsany satria ahoana tsy hoe handeha hividy tany eny ambanivoatra mba afahana mitsotsotra misotso ronono de mividy romby reny le tena be ronono reny tsy zany fa mividy roplanina atoina roplanina afahana mitsoka fa manino mizakasika hoe andeha hitsoka hividy roplanina satria ianao de mahafantatra zahaty fa nany nataonao aza de tsy araky ny rariny nany nataonao azany de tsy araky ny ritsiny ary nany nataonao arany de anameloko anao ny tantarany malagasy ny tena zava-doza ary fidana manindray be de zao am'izay zany zao le image na le kisary omeny Rajonary Mampianina izay rehetra nanoanazy izay rehetra namony fo taminy izay rehetra matimaty ny aina taminy de io na iliny io daholy mieritreritra ny tenany zany Rajonary Mampianina fa izy tokana irery izy o le tahaka an'io ny tena afaka hitondra n'le firenena marina ny le kisary nomenao teo hoe arodanao dolo zany le pilien le trano ray manontolo atao hoe 4e république de izy rery ny mianganangana eo de mieritreritra izy hoe afaka hitondra iary fidara manandray be niainga tany amin'ny vahoaka malagasy angeny tsy pahany niainga tany amin'ny famille politique eny aloha niainga tany amin'ny mapara io niainga tany amin'ny Andry Rajoelina zay namony tena namony fo taminy nandritra ny reny fampielezakefy nomena azy sur un plateau d'argent le fahefana ny tsy pahany vahoaka malagasy moa zany nandany azy teo fa tsy tadidiny intsony
le olona nanohana azy anisan'izany ny député fa namadika palitao mihitsy ho fanohanana azy de io zany tsy pahany indray tena spécialiste zany ary mampiseho foana izy ny tantara sy ny tranga izay misy a de manam-pirofo foana n'le hoe mampiseho hatrany Andriamatoa Erajoana ary Mampianina fa spécialiste ny fitsipahan-dola aka ny tana de io mbola ataony amin'ny solombavambahoaka io indray de voninahitra Eugène mpanohana anao io ary nefa miteny hoe hiala aminao a voninahitra Eugène zany nge ty seza iary fidiramana zay tena pakafy seza ary rehefa afaka ahitany tombontsoa de andehanana nahoana nahoana ny tiatsika tenenina am'izany de rehefa voninahitra Eugène faran'izay ty seza io nefa manomboka amin'ny teny hoe hiala aminao za raha anao an'io ianao de fa dikan'izay fa misy zavatra tafa oatra ao ny manodidina rehetra zany tous les alliés de Erajoana ary Mampianina zany io takainy tsikelikely io de ahoana ny ahafahantsika mieritreritra iary fidiramana indray be fa ho afaka hitondra am'izany izy par quel miracle ozy ny teny vahiny hitantsika zao lalatina hoe raisitsika ohatra hoe ino zao i matongy voninahitra Jean Eugène manao fitenenana tahaka an'ireny za mialatsiny aminao lalatina fa ny voalavo mialatsiny fa ny voalavo mitsoka voalohany zay rehefa fantatry voalavo zay fa horinjika ty sambo ty ka rehefa nipilian'le trano ray manontolo kosa ave no arodana sy ny rehetsarehetra efa manomana sady ny fidirana any amin'ny sehatra manaraka indray izy io manao an'io tena miteny anao zany lalatina satria ny karazany reny maromaro izy fa tsy hotonontsika fa mbola hoavy fotoana anonantsika azy rehetsarehetra hoe izaby le manao ny fomba rehetra ijanonana eo amin'ny toerany izaby eto am'ty finety zay tsy mitsinjo le vahoaka malagasy fa manao fotsiny hoe ahoana ny fomba hidirako ao na hivarotako ny tanindrazako arany na hivarotako ny grandny bebe anay arany ary fara na hivarotako nytolandraza be any pasana arany na de fa hity zao fa tsisy zavatra manjary tsony eo na de fa hity zao fa hoavy ny tsy mety satria ny efa manangasanga ny adipoko ary tsy adipoko fa adimpirazanana eto Madagasikara adino sahady ve lalatina ny zava-nisy tamin'ny 2002 adino sahady ve ny resaka fédéralisme zay na tonga ny korotana teto amin'ny firenena adino sahady ve ny vidanany vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany 50 000 na ray alina ariary ny solika iray litatra tamin'ny namy feno zareo tamin'ny Matavy ny tetezana tao a Brickaville adino sahady ve zany zavatra zany ary tamin'izany ara mialatsiny aminao lalatina fa mbola ny mpitondra ny nanangasangana zany fa am'izao fotoana rehefa omenao vahana araky ny teninao teo hoasan-drato ty firazananao fa ireo olona manodidina anao reo ane na mpitondra fiangonana ireo na mpitondra firenena ireo na filoha-pokotany ireo tsy mila manaja an'ireo satria ambany firazanan'ireo izany hoe ho avy eto Madagasikara zany ny zava-misy tany Inde fahiny de ny fisininy hoe les intouchables rehefa mandeny amin'ny arabe ireo no olona farany ambany indrindra ny firazanany de rehefa mandeny amin'ny arabe de asina lakoloso ny tongony de clindown rehefa mandeny de miatakataka ny olona ino misy intouchable isany eto Madagasikara ny t-shirt tsiny je suis fritsona je suis Charlie fa je suis Ainandrina de asaina mitondra bahanina hoe ohatrany juive na le fomba hividiananao zany isa no représentant anaty le chambre panjaka reka de fa manahirana mialatsiny am'le tena fa de tena marikoriko na mieritreritra zavatra zany arany izy zany no apetrako anatin'ny chambre panjaka solo tenany eto amin'ny merina lalatina vanimpotoana hoe mondialisation hoe ny any ivela rehetra zany vanimpotoana ny interneto ny firina rehetsarehetra era-tany miazakazaka ny amin'ny fampandrosoana aingana sy maritra indrindra i Madagasikara efa aty amin'ny farangidany fito ny ao aninatsika era-tany ary ny tany misy ady ny tany potiky ny ororo-tany ny tany potiky ny tondradrano alohantsika malagasy fito no ao arinatsika i Madagasikara izay manana ny antenatsina hoe potentialité ny arembe tsy toko tsy foroana ao ambanitsika ao amban'ny tany ao sy ao amboniny raha ao atsika ao fa izany malagasy zany akehitsiny izany fampitehana izany faharavana izany ary zany lalatiny mialatsiny fa tena miepikevitra aminao zako nanao fandarana ianao teto le hoe nakaiza ny boky malagasy aiza le tsy toavina malagasy nakaiza ny sikiajy ny dadabe nakaiza ny diny tsirado nakaiza ny sodosolofo nakaiza reny rehetsarehetra reny fa mba mamaky an'izany ve reo mpitondro reo azafady negatif
ka ny Clairefontaine nitaraina ny tany sy ny sisa aoka re lalatina aiza rajarizafy aiza ry Clarisy aiza dolo rehetrarehetra tsy misy en'izany normal raha manaonao foana ny fitonam-patsakana normal raha manaonao foana ireo milaza fa mpitondra ambony metao firenena satria na ny vahoaka ny akany na ny zanany akany tsy ampianarina hoe hitanao fa nampianarina ny tuvois tsy nampianarina ny tusse sy ny moi aussi fa tsy nampianarina ny zakony koa fa zay ny zava-misy lalatina ary tsy omena tsiny raha ohatra ka hoe zao nefa raha n'le firenena tsy omena tsiny raha ohatra ka hoe ho tonga ao anatin'ny faharavana tahaka an'izany le firenena fa mampalahelo de zao ny mampalahelo lalatina de zao indramoka le tenin'ny Alain Marisson président Alain Marisson rehefa izy mitanisany Ester hoe ataoko ahoana no fijery loza manjo ny fireneko rehefa mieritseritra ahako lalatina rehefa mandinika ahako le iranisy ty rakiki raha asa raha mba misy inina aty mba tiako alefa orina fandarana namako toko hoe 29 mars ozy izy ny tantarany hoe rehefa maty ianao nadinina de nitsangana tolotolo am'izay fa le tany zay narovanao de ndreo fa nalain'izy menakavy le vahoaka zay narovanao de ndreo fa nompitaina tanteraka izany ny zava-misy akehitseny le fitiava-tavinazany aiza le sotoavina hoetitsika aiza lalatiny ty fireneny ty hoetitsika aiza tsy za aloha tsytrako tena ko ary ty tsitako tso satria fanatateraka am'le toedra raha politika misy eto ary zay mahatonga nako miantso anao eto am'ty varany ty rehefa tena fanina hoe lalatina mba vonjeo a fa korotaniny olona ane sady zao lalatina de raha ivoaka atao amin'ato indray de ho avy tolotolo indray ary apetsaka ny olona manato lalatina satria ny antony de tsotsa satria mitena lalatina voangina kely tsika zao nankalaza ny fetin'ny volana ny fetin'ny asa hoe 1er mai fa eny tanana na eny lalatina eraky tanreveko Madagasikara fetin'ny asa isan'andro satria tsy ampifolo isan'zatony malagasy no miasa fa ny ambony de mitangorongorona mamenomeno bara mitangorongorona mameno tambo ary tsy mamena tsy lalatina fa ny tenako zao de manatona andreny ary de mesaka manomeny fanazavana fa kehitsiny tsy hitako tsony fanazavana omena fa de hoe iro zalahy le izy ka zao manko zay mariky ny hoe tsy misy intsony ny fitokisana n'le fitondram-panjakana misy fitokisana na ny filohan'ny repoblika moa mazava ho azy nampanantena manko ny filohan'ny repoblika hiary fidy raha manandray be fa satria nisy ny zay le teneniko anao teo hoe ny andininy 450 ao anaty lalam-panorenana ao raha tsy diso lalam-panorenana zay tsara be mihitsy nanamafiso anao hiary fidy raha manandray be hoe tamin'io ny filohan'ny repoblika no ny anina raha tsy nety aminy io constitution en 4e république io de tsy nianina tamin'io tsy nilatsaka izy fa tsy hoe rehefa tonga eo anao de ho arodanao daholo zay le teneniko anao hoe zay voafidim-bahoaka rehetra izy ihany ny tadidiny hoe voafidim-bahoaka fa ny constitution voafidim-bahoaka tsy norarainy tadiaviny alana nisy olom-bavamboaka voafidim-bahoaka tsy manan-kery aminy ka efa le niteneniko anao teo hoe ny andininy 750 lalam-pandrenana milaza mazava hoe ny filohan'ny repoblika de tsy mifanerasera amin'ny parlement fa tsy amin'ny alalana hafatra izay tsy asiana ady-hevitra le président de la république communique avec le parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat fa maly ariva nge de efa nafantatra indray fa noraisan'andriamatoa Rajaonary Mampianina mibirao maharitra ny antemnera-pirenena aloha andro ray zany lavaian'ny andro ray melohan'ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana eo anivony antemnera-pirenena nomena toky ka nomena toky hoe aza matahotra fa tsy andravany antemnera-pirenena fa zao ny tiako tenena ny arifidy efa betsaka ke zay nampanantenana fampanantenana nataony Rajaonary Mampianina zay izany mbola afaka tokony teniny ireo sombavambaoko reo ihany afaka miteny nampanantenana 4 ngereo tsy indray tsy indronge fa intelo inefatra isaka mivao misy nkorotandrotana de aza matahotra fa meko ny 4 nareo nampanantenaina ngereo izany mbola afaka toky niainga tany amin'ny promesse ny délestage hoe 3 volana de tapitra nazo natokisana ve zany niainga tany amin'io raisiko antanana za mihitsiny no iady amin'ity bois de rose ty ny anarany zanany voatontonona tamin'ny bois de rose tany Thaïlande na marina na tsy marina aloha voatontonona misy dikany zay izy milaza inona tsy nampanantenainy atsika tao anatiny zay vanim-potoana rehetrarehetra zay tsy ny corruption zany ozy izy de ataoko lahara-pahamiana ambony lahara-pahamiana priorité de priorité mahita ary tena lahara-pahamehana izy am'izao fotoana mahita corruption foana ve anao am'izao fotoana zao tena mialatsika kosa aloha lalatina fa de tena lahara-pahamehana kosa aloha raha le corruption satria tsy mbola nisy corruption tahaka an'izao
mazana ary tena nieritseretina de tena hoe tahaka ny fandroborobona sy ny fanandratana amboniny corruption ny tena mba asa goavana vita ny fitondram-panjakana tena zava-dosa tsika amitery zao tena mampatahotra hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny farany ambony de rehefa tsy vola de tsy miteny mampatahotra ary izay mahatonga ny hoe ny antida efa antitra ampidirina ponja ny mpangalatra koa anankiray ampidirina ponja fa ny mpanao trafika na bois de rose ny mpanao trafika d'influence mialatsiny alalatina fa mipirina tsara ary atseto aloha de mbola tsy nisy ranjandradraina foana le biany koa dradradraina foana le retsaretsa lalatina angambany za aloha de tsy haiko tsony fa zay teneko anao hoe fanina tanteraka ao nefa zany tsy manakany misy tsy faninako de hoe hijanony eo tsia aza donona fa natonga anao ny tenan'le hoe fafito alohan'ny farany misy a Madagasikara larana fa 770 amin'ny firenena 750 raha tsy diso ahako zay Madagasikara ary anisan'ny masotsivana atao anatin'izay nefa ny hoe ny fahatokisan'ny olona an'le mpitondra fanjakana tsy misy intsony zany fahatokisan'ny malagasy an'le mpitondra fanjakana kehitriny io larana gidany io tsika de mbola iteny revy amin'ny filohan'ny republika hoe tsy andravahany amin'ny era-pirenena amin'le bromane de ça n'engage que ceux qui y croient ozy ny teny vahiny za lalatina ny mahagaga de hoe mahatonga ny olona tahaka an'ireny ao anatin'ny fitondrana tahaka an'ireny hoe mbola mazà mijery fitaratra ao anatin'ny tokantranony ny voaka teo amin'ny lapany Ambotsiroitra ary izy teo anelanelan'ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa ny teny ho retany rendandra fa izy mpitondra ambony ny fanevany tolona tamin'ny 2024 teny an'izay izy fa tsisy afaka namorona an'izany teo amin'ny perron teo alohany rehefa avy niona tamin'ny Andrajoely izy tamin'izany fotoana izany de nanana mafy ary namerina indray tamin'ny vahoaka malagasy fa izy no fa hitondra ny fanevany tolona tamin'ny 2024 de tadidinao izy tamin'izay any amin'ny vidéo rehetra any raha tsy oranga io tsy nisy mantsy ny sariny Andrajoely fa inona ny nataony ko tsy le resaka tolona rehetra zay akian'ny tolona tamin'ny taona 2024 fandimbiasan'ny potehana iazakazahany potehana tsikelikely io ary mefara am'izao fanafa le markaravalo manana afaka ny tsy any le problème atsika ary fitsy le problème na olona fa le hoe impunité le tsy maty manota teto amin'ny firenetsika zany de io miverina am'izao fotoana izao io izay no ny adivana voalohany indrindra tamin'ny tolona 2024 okizay le tsy maty manota okizay ny olona manararoatra ny ty fiainam-pirenena ty manararoatra ny le malagasy mandroba ny fiainam-pirenena mangalatra manao détournement manodikodina volam-panjakana mamono an'le malagasy na mivantana na ankolaka okizay fa tsisy tsonony tsy maty manota edre légalisena sy ny légitimena le impunité am'izao fotoana izao amin'ny alalan'io réconciliation nationale sadasady io tomantena le victime lalatina tomantena tsy mahatsapany mivadika any anatin'ny rangolany ambany rangolazo mifitenitsika ny tomantena satria niandrandra nanantena fahafahana nanantena fiovana nanantena fampihavanana tena mariny aradrariny araky ny hitsiny izany hoe fanomezana famaizana andreo zay meloka zay kosa le aloha mialatsiny alalatina fa za tsy de tsy d'accord mihitsy ny am'le hoe io moa zany efa nitarina tany amin'ny hoe misy reto le dalo niovahina ty niovafo 4 milliards 20 milliards menan'le dalo niovafo fa eto Madagasikara ngeza lalatina mahazava be mihitsiny 22 milliards fa rehefa te hanamboly ianao rehefa te azo voly ianao rehefa te ilamy ianao de manova alohany ratsy mangalary ianao de aveo ianao miaikeloka mangalary ianao de aveo ianao mivafo maminoen'olona de aveo mivafo zay le zava-misy zany eto Madagasikara izay zany le fampihavana pirenena mampime melatsiny am'le terme misy eto Madagasikara lalatena mariparana ny famakafakansika satria am'raiky amby folo zao satria andray anso daribitsika ary fidy meko anao ny famitinana n'izay resatsika zay io moa zany moa lalatina araky le fitenenana hoe ny nanteninay kanirina no nampifandravandra izay angano azotsika amiezana ny resaka rehetra natao androany ary azotsika ambara fa tsy nitondra velively fitonina tsy nitondra velively fahasoavana ho annahy na ho anao na ho an'ny vahoaka malagasy iny fampihavana pirenena zay no lazainy fa nandanimbola
amy karena iny satria koa moa le izy fampiavanana novidimbola sy novidi karena de ny olona manambola sy mana-karena zany nahazo tombotsoa vana ampirenena iny ny azy zany lalatina mba teniko tsotra fotsiny de hoe ninona zavatra mitsanga eto Madagasikara aza okatsika tsokivy ny malagasy tsy vahoaka vahoazina akory ny vahoaka malagasy ka hoe izaka ny tsera ny aina fotsiny isanandro isanandro zao fa mbola ao zao Andriamanitra ao ambony ao zao ary ny Andriamanitra tsy anjy ny hafa ozy a anjytsika menakavy eto ihany ary ho anao manokana de zako miteny aminao amy manamana amy mazoky de miteny aminao hoe tohizo aza kivy aza ketraka fa na tsy ho azonao zao de zao na atoato ny valipity amin'ny ady ataonao amin'ny fiadinany tsirariny ny fiazahana metraka azy antsony hoe Madagasikara zany ao anatin'ny antsoina hoe firenena tandalana mba hitovizan'ny Madagasikara farafaratsiny am'ireo nosina manodididina kely atsika nareo firenena aty Afrika de zava-dehibe Andriamanitra mahita ny fiezahana ataonao mibedabe ny mpanenjika miteny aminao za fa aza de mihainao an'ireny fanenjehana ireny satria efa misy manomana ireny tadidio fa ny vahoaka ao arinanao ao an-damosinao tsy miala aminao ary ny manao ny marina tsy mba maty zany fa raha mbola ny marina navoakanao eto amin'ity Free FM ity raha mbola ny rarina sy nitsy no jerevana eto ka mbola ny tombontsoa ny voaka malagasy no enjehana de misy manantena ako fa Andriamanitra mombanao manjakariva mankasitraka ny toko teo amin'ny lafiny teknika iary fidy raha manandray be no nandalo mitafatafa sy nidinidinika taminareo mety nisy ny teny mahery mety nisy ny teny manafitohina ny sofina nefa ny azan'ny tenako no arina fa ny teniko no ario ary anisan'ny olona mandala ny fiarahamonina mandala ny fivavahana fa kosa ny pratika ataon'ny mpitondra fivavahana sasany indraindray no manahirina be ny saina ka mahatonga ny tena mety miakatra fitenenana indraindray tena mankasitraka topokolary mankatela topoko mankasitraka ny Arfidy raha manandrabe nitondra an'izay fa makafaka an'izay misaotra ihany koa amin'ny fankaresana Arfidy a de misaotra ny tondra an'izay niaraka nanao an'izay fandaran'izay tamin'ity androany ity